Notapahana teo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernement tany talatalasa teo kosa ny fampiatona ny fandefasana piasa malagasy makany amin'ireo firenena mampiaya toy ny Liban sy Arabie Saoudite manoloana izay manana ny ambarany ny ministra ny asa-panjakana ny asa ary lalàna sosialy. Folaravavy Marc Antoine. Anjara andraikitry ny ministeran'ny asa ny momba ny fandefasana olona any ivelany hoy ny ministra Tabera Randriamanantsoa. Efa nisy hoy izy amin'ny politika mazava izay napetraky ministera ary efa nisy ihany koa ny komisiona ny raha ministera samihafa napetraka mikasika izany. Le fandefasana olona any ivelany dia domaine misy ny travail. Voalaza anatin'ny organigramme misy ny travail. Izy ny manana politika agnasarana an'io. Fa sizan'izy na premier-ministre io na président io na iza dia sy maintsy ny misy ny travail no atonina ahoana ity. Za efa manasara aho. Voalohany efa tao filakevitry ny gouvernement hoe ny commission andefa olo ny ministère de justice agnaty, ministère de santé, ny ministère de population, ny ministère de intérieur, ministère de police, affaires étrangères. Lany tao zany. Dia nagnasara andray aho tamity au moment alohany ao andeha andafy fa hoe sy atao agrément hitanao le agent de placement sotra fotsiny fa atao compagnie eto Madagascar mandefa compagnie any ivelany amin'ny tana tao. Amin'izay le compagnie no miantoka an'le olo. Le compagnie no mandeha magnefa le karaman'le olo. Ny compagnie no mora gérena. Aiza ty olo ty. Sy vitan'ny compagnie fa amin'ny compagnie any ivelany misy gasy miasa hoe ikarakara le gasy zay miasa any ivelany. Ambony dia ambony tsy fampiany asa eto Madagasikara hoy ny ministry ny asa antony izay nambariny fa nahatonga ny ministera nametraka politika mazava ho an'ny fanatsarana ny fandefasan'ny olona miasa any ivelany. Ary nambarany fa manaiky ny fisiany fanakianan'izy ireo ahafahana manatsara ary atongavana amin'ny tanjony dia ny azon'ny malagasy asa tandrify azy. Ny ministry ny asa sy ny lalàna sosialy dia nitsidika ny trano eva tamin'ny Fiarmada fotoana izay nahafahany tafa ary ny ain'ny olana sy ny etaeta malagasy miasa ao anatin'ny sehatry ny fambolena, ny fiompiana, ny jono ary ny asa tanana.